Anye nirana na mafa wan Jesus la iska. Wan Jesus la is. Woo! 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 Oh! Oh! Para no! Ohatr'izay zany le tia-tanan'olona afaka. Tao indray no fanatitra ny olona afaka. Mahazo ny toerana vetivety fotsiny anenareo hoe. Rehefa eo koa tsika dia hiaino Andriamanitra, olona afaka mihaino tenin'Andriamanitra. Ohatrany inoko fahafinaritra be zany. Oman'ny fanatitra ao, mino fa efa mety nanomana ianao fa eto ianao voaresy lahatra hoe aleo tovanako izy ity. Satria ianao fanatitra ny olona afaka. Vonina fe dia ohatra ny mahazatra ihany ny avy any aoriana no mandeha dia ny ato amin'ny ilany ny ato amin'ny ilany koa mandrotsaka ny azy. Mino fa tsy sasatra nareo raha ataontsika anatin'ity fidirana ity hoe za Jesosy mangetaheta mangataka. Tsy izay mantsy fa za mitarika anareo eto aloha tena te hisotro rano be mihitsy ako. Dia aleo amin'ny Jesosy nangataka rano. Ataontsika izay fa tsy maninona fa izao naovantsika anazy fa tsika efa hipetraka rehefa avy eo hipetraka maritra dia sena vita fanatitra dia aza mipetraka tsony tonga dia manararaota mideran'i Jesosy manome voninahitra an' Jesosy. Dahoary. Sa Jesosy mangetaheta mangataka rano aminao, maniry mampifoko rehetra mangataka rano aminao. Aizanao na mangataka amiko hoe omeko fa tsy ampindramiko hoe Sawa Jesosy mangetaheta mangataka rano aminao, maniry mampifoko rehetra mangataka rano aminao. Aizanao na mangataka Amiko hoe omeko fa tsy ampindramiko hoe Patsaka aminao fanahy, ianao fanomezan-drahay aminao mitoka. Patsaka aminao fanahy, Jesosy yakuka. Voninahitra sady mihetsiketsika ho an'i Jesosy moa e. Za Jesosy mangetaheta mangataka rano aminao, amin'ny fanahy famarinana niderako anao, ho fafampo ampifaly indray ny von'Andriamanitra ray. Za Jesosy mangetaheta mangataka rano aminao, amin'ny fanahy famarinana niderako
Kanawe, Ufafabu Afalija, Ipuna Jamasarai, Matsakam no Fanai, I'm now Jesus, Ambon tawon tanah siapa lafit? Tula tawon na re. Mafian. Hallelujah. Dotsika lohan'olitra ny fanatitra eo anatin'ny tompontsika. Makasitraka Jesosy na hafanay manolotra indray ireto fanatitra rehetrarehetra ireto. Hoanitra kasitrahanao zany ary ianao no manokatra ny varavarana rehetra aidinanao fitahina manana ambiampy. Ataon'ny firenena hoe sambatra izay no ny fahamarinany teninao miatra eo fiainanay. Amin'ny anara maheran'i Jesosy. Amen. Amen. Halleluja. Ka dia mino sy matokontsika fa hotahiny tompo hatrany. Ny fiarahana miombona be eto moa zany androany ny farany. Amen. Ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany farany zany ny obolana malagasy ary moa dia miteny hoe ny farany vao misy vetiny. Efa vetiny ihany maly sy vakimaly fa mbola vetiny be zany androany. Ka dia hofalianao fa tsinjonao manokana Jesosy androany. Amen. Dia handray ny mpanompon'Andriamanitra atsika ho an'izay fa tonga teto moa zany dia miaraka tamintsika teto ny mpanompon'Andriamanitra maro dia maro izy ireny. Zay tarihan'ny pasteur Rodolphe tely mianaka moa izy io. Tsy miala tsiny fa dia nafinaritra ny fiarahana teto maly afaka maly moa fakimaly maly dia mbola miaraka amintsika eto izy
rapitso izy a dia eto amin'ny fiangonana eto Antanamahalana dia ny ariva ary amin'ny Assemblée de Dieu Izaky dia mahafinaritra ny tompo fa jareo ny akaikina hoe mahafinaritra hoe ny tompo tsisy tahaka azy ka dia ndaontsika handray azy amin'ny mpifaliana be miaraka miteka Alleluia. Ya dia izy moa no vady andefimandriny dia faly mandray azitsika tainy tompon-drindra afaka miakatra kely ve ny somary nisy olana kely moa ny lafin'ny teknika teo dia isaorana ihany nefa ny teknisianina nanao izay ho azo ny atao dia raha misy mbola tsaratsara noho izao dia ao ve makasitraka ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego arimbona mihitsy izy telo amin'ny rahalahy zay fa tonga amin'ilay tena tsara ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Halleluja. Eny ary tovo. Halleluja. Faly mirabantsika menaran'ny tompo dia misaotra ny mpanompon'Andriamanitra izay nanome tombontsoa fahasoavana mbola ahafahana mifampizara ny tenin'Andriamanitra fohy androany mialohan'ny idiran'ny mpanompon'Andriamanitra dia fahampandrosoana fohy fotsiny mizaraiko ho antsika androany dia mino sy mahatoky fa mifanahy masina ny eloha lalana hanokatra amin'ny masom-panahintsika tsirairay avy androany fa antsika mandray izany teny izany. Zavatra tiako zaraina androany dia izao hoe mifatokitsika an'Andriamanitra. Matetika tsika manompo an'Andriamanitra dia indraindray inona moa mahatonga ny olona miverin-dalana satria mieritreritra izy hoe ela be ny andro valim-bava ka tsy azo foana izay tedavina nefany ny andro an'Andriamanitra dia voalohany indrindra miaraka amin'Andriamanitra dia tsy hoe ny andro zavatra dia tsy azoko ilay izy dia tsy hivavaka intsony fa miaraka amin'Andriamanitra dia izao hoe tiako Jesosy efa manomana toerana ho ahy izy any an-danitra dia izay mahatonga anahy manomana an'izao fiavian'i Jesosy izao. Amen. Ka ny fatokitsika an'Andriamanitra izany dia tsy midika hoe tsy nahazo nininitsika dia tsy hatoky an'Andriamanitra intsony fa tiako tsika tena hanokatra amin'ny fontsika androany hariva hoe Jesosy za rehefa miaraka aminao dia hatoky anao foana. Nampianatra ny mpanompon'Andriamanitra omaly teto hoe Sadra Mesaka Abednego efa nizarain'ny mpanompon'Andriamanitra teo izany dia na dia tsy hamonjy anay arao ozy izy ny Andriamanitra izay ivavahanay dia izay tsy ekoaka izany hoe very ny finoana fa ny fatokiana mbola mipetraka foana dia ozy izy hoe ahoana izany ozy izy anarian'Andriamanitra izany olona matoky azy izany na dia efa tsy hamonjy anay ara ny Andriamanitra ivavahanay ozy dia izay tsy ekoaka amin'io sary olona volamena io izany hoe ndraindraitsika vary tsy hitantsika androany atoandro dia iny ny verenantsika lalana na zavatra kely tsy azontsika ao amin'Andriamanitra nefany Andriamanitra manaplanina tsara be ho antsika mihoatra noho ny zavatra rehetrarehetra izany. Ao amin'ny Hebrew 1:1 tosa ten'Andriamanitra hoe ary ny finoana ny fahatokiana amin'ny zavatra tenaina fa nehoana ny zavatra tsy hita. Ny zavatra tadiavin'ny Baiboly ataontsika dia izao hoe tsy takatry ny finoantsika izay ataon'Andriamanitra fa matoky fotsiny tsika dia mahita ny zavatra tsy ninona. Tsy ninona Sadraka sy Mesaka sy Abednego hoe hiaraka hidina amin'izareo anatin'ny laforme rehatra Jesosy fa izao nandeha fotsiny izy natoky an'Andriamanitra. Ka tiako tenenantsika dia izao hoe hamafiso ny fatokiantsika an'Andriamanitra. Aza avela avesaran'ilay zavatra tsy hita tadio tsara fa inona ny andrasantsika an'Andriamanitra ohatra ny hanompontsika azy dia azo trano azo vady renge mijanona eto tany daholo fa ilay zavatra tsy hita ilay fiainana mandrakizay dia tsika izany tokony manantena an'i Jesosy amin'ilay fiainana mandrakizay aloha ozy izy hoe ny ainy ara ozy izy nomeny
ny zanany latokana tsy omeny maimam-poana miaraka amin'izay va ny zavatra rehetra amen ka militsika tsy manatambatra ny fatokiantsika an'Andriamanitra amin'ny zavatry ny tany izay andrasantsika manjary lasa miovaova be ny fanoloran-tenantsika dia izay mahatonga antsika hoe mafana androany dia mangatsika rapitso dia reny mahatonga ny olona hoe ny alina androany dia verina indray rapitso dia satria hoentin'ilay zavatry ny tany dia lasa tsy tafiorina amin'ilay fiarahana amin'Andriamanitra ny Hebreo toko farak ambin'ny folo ny voalohany teo dia efa tena nanazava mihitsy hoe ny finoana ny fahatokiana amin'ny zavatra tenaina fanehoana ny zavatra tsy takatry ny finoantsika ilay izy fa ataon'Andriamanitra rehefa matoky fotsiny tsika ny fatokiantsika an'Andriamanitra ihany koa ny manova tsika ny olona matoky an'Andriamanitra zany mety manontany tena ianao hoe maninona ry tsy mety matoky an'Andriamanitra mihitsiny satria tsika tsy mety miova ny toetrantsika fa rehefa miova ny toetranao dia lasa matoky an'Andriamanitra ho azy ianao be da be ny olona ny te hatoky an'Andriamanitra be dia be ny olona ny te hampijoro an'izany fiarahana amin'Andriamanitra zany tena hoe zara nga tena te hity an' Jesosy amin'ny foko manontolo tsy mety mihitsiny satria izy izy ny ten'Andriamanitra hoe raha tia ahy ianao dia maninona ozy izy hitandrina ny dito ka ny olona tia an'Andriamanitra ihany ny afaka matoky an'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo toko 10 zao ny 2:12 dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe dia aoka isika hanantona amin'ny fo marina sy amin'ny fahatokiana be avy amin'ny finoana manana fo voadio ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena tamin'ny voatsasa tamin'ny raha madio jereo tsara hoe ny anantona amin'ny fo madio fo marina amin'ny fahatokiana tadio tsara fa tsy afaka hatoky an'Andriamanitra ianao raha tsy manana fo marina eo an'Andriamanitra tsy afaka hino an'Andriamanitra ianao raha tsy tia an'Andriamanitra ka ny zavatra tiako tenenantsika dia izao hoe mialohan'ny hatokiana ao an'Andriamanitra andao aloha hianatra hity an'Andriamanitra hakatoa ny sitrapon'Andriamanitra satria izay makatoa ny sitrapon'Andriamanitra ihany izay manao ny sitrapon'Andriamanitra ihany ny olona lazaina hoe matoky an'Andriamanitra jereo ny baibolintsika eo amin'ny Mateo toko 5:10 dia atombontsika eo amin'ny 7:20 Mateo 15:24 dia izy ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary izy namalaka nanao hoe tsy nirahanao afa-tsy ho amin'ny ondry very amin'ny taranak'Israely fa nanantona ihany raha vehivavy dia nekohaka teo anatrehany ka nanao hoe tompoko vonjeo fa izy namalaka nanao hoe tsy mety raha maka mofonjaza ka manipy azy ho an'ny ambokely fa ora vehivavy marina izany tompoko fa na dia ny ambokely azy mba mihinana izay tsombotsombo ny latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao tonga avy aminao araka izay irinao dia sitrana ny zanany vavy tamin'izay ora izay jereo tsara io tantara io le olona anao fahagagana mihitsy nefa ny tena fa tsy mahavita saika hoe efa tojo an'izany ve ianao efa nisy zatrana efa tena hoe natoky an'Andriamanitra ianao dia izy ny tena hoe fa teto ohatr'izay ilay zatra nitranga izy Jesosy mihitsy no tena fa tsy anao fa jereo fa le fatokiana ambony finoana ilay izy mipetraka ihany dia jereo fa nataon'Andriamanitra ilay izy ka ny olana amin'i Jesosy tsy ao amin'ilay hoe izy anatanteraka izay iriny fonao fa ny olana mipetraka ve ny fatokianao azy tena tantaraiko antsika rehefa avy eo hoe maninona foana ihany tsika tsy mety matoky anazy fa izao hijery ny tantaran'ity vehivavy ity tsika mpanasitrana efa miteny fa tsy hanasitrana an'ilay zanany kanefa izy mbola misisika ihany satria maninona izy no misisika fatany fa mahay zavatra io ny olana nge dia izao hoe tsika tsy tena mahafantatra an'i Jesosy fatapatantsika fotsiny izy hoe lava volo saika hoe inona fahalalànao azy fa tsy tena fantatrao ny anatony fony fa raha fantatrao ny ampony dia hiazakazaka ianao anatona azy jereo nge Petera inona namoaka ny Petera tao anatin'ny sambo na tonga azy nandeha teo ambony rano satria fantan'i Jesosy dia ny risika izy nandeha teny ambony rano satria natoky an'i Jesosy indraindray tsika miaraka amin'i Jesosy fa tsy matoky an'i Jesosy miaraka fotsiny fa sao dia maty eo sao dia voapozony eo dia aloha miaraka amin'i Jesosy indraindray zavatra kely tsisy dika an'izany ny raha eritreretintsika momba an'i Jesosy kanefa an'i Jesosy tsy ainana jereo ty vehivavy ty Jesosy mihitsy no teny azy ary nampitovy azy taka ny amboa izay ny teneko anao teo hoe avaiko toetra ilay izy fa raha itsika angambany atao an'izany hoe realika tonga dia tesitra be hoe kratsinina izay ko atao an'izany
fa zao lehibe loatra ny fatakaran'ity vehivavy ity, lehibe loatra ny fatokinan'Andriamanitra fa ozy izy zay teneny Jesosy eo tsy olana fa mifantatro za matoky an'io fa tsy maintsy sitrana ny zanako. Amen. Jereo indray Maria eo ny Jaona toko faharoa dia efa haitsika loatra io teny io. Na dia tsy nanome valy mahafa-po azy Jesosy le hanao fahagagana indray eto nefa niteny fa mbola tsy tonga ny fotoako izy ny dikan'izany tsy hanao tsy haiko hoe impiry anao mivavaka dia nahemy voix audible ozy izy dia niteny izy hoe za tsy hanao. Tsy haiko hoe mety mbola tsy mety ny akamaroantsika angamba ny tena mbola tsy nahainao izany. Fa ity vehivavy anankiray ity tena Jesosy tenany mihitsy no niteny fa tsy hanao izy. Tsy manana divay izy. Mbola tsy tonga ny fotoako faninana kory zay anao. Jereo fa miaraka mitoetra foana. Fa i Maria tsy niteny hoe zaza ratsy taiza. Za ve no tezananao? Indraindray tsika mora tezitra e. Dia very le izy. Ozy Maria fantako loatra io. Jesosy io fantatro io. Zanga zatsy. Tsy zanaka io fa zanak'Andriamanitra. Ka noho izany manao an'izany fotsiny fa zao ataovy izay saina ataonareo. Hitanareo le fatokiana tsy maty mihitsy na dia le olona ny madika an'le rano tonga divay aza nefa miteny fa tsy mavita nefany mbola matoky foana. Teteny ianao te hampahery ianao androany. Tsy haiko hoe inona ny zavatra mavesatra eo amin'ny fiainanao ndo hianatra toky an'Andriamanitra. Fa maninona tsy mety matoky satria tsy mety tia an'Andriamanitra. Amin'ny Jaona toko faharoa ny andiny fahaefatra ka hatramin'ny fahaefatra dia hoy ry Jesosy tamin'ny vehivavy mofo faninona kory zay ianao mbola tsy tonga ny fotoako. Fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo ataovy izay saina ataonareo. Hitanao tsy hoe tezitra dia naka clan dia nanimba ny pendraiky tatady dia nanimba le bitsibitsika be dia be reny. Tsy nanao an'ireny Maria. Rehefa nisy zavatra tsy nety taminy teo fa zao vonona tsara nitoetra tsara. Afaka mibata an'ilay fatokiana an'Andriamanitra. Tsy mety matoky an'Andriamanitra ianao raha tsy miova aloha fonao. Fatokiana mitondra ny amin'ny vokatra tsara izay endrasanao. Tsy fantatra hoe inona ny endrasanao an'Andriamanitra. Zanakao ve maditra tsy mivavaka mba misy zavatra tianao vadinao mitsotro toaka foana. Tsy haiko hoe inona ny olana ngeza be andao hianatra toky an'Andriamanitra. Fa rehefa matoky an'Andriamanitra ianao, Andriamanitra mahay manao ny zavatra izay tsy takatry ny sainao. Fa mahatonga fatokiana tsy mipetraka satria tsy tia an'Andriamanitra ianao. Inona ny tokony ataoko? Manana fifandraisana amin'Andriamanitra. Manana communion lalina amin'Andriamanitra. Manana fotoana iraisana amin'Andriamanitra. Meo fotoana izy fa tsy hoe rehefa misy olana ianao vao mitodika ny aminy. Azadino izay tsy hoe rehefa tsy hitahita tsony fa rehefa manana problème vao zay vao hoe Jesosy aiza misy anao ry Jesosy. Teteny aminao mbola ady lava be zany fa dieny izao manana fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny olona manana fifandraisana amin'Andriamanitra ihany mahalala an'Andriamanitra. Maria zao dia tena akaiky an' Jesosy, tena mahafantatra an' Jesosy. Dia zay na tonga Maria tsy nisalasala. Mety hiteny ianao hoe ka Maria, Maria satria Maria tena mahafantatra an' Jesosy. Ianao nge mbola tsy tena mahafantatra an' Jesosy indraindray fantatro tsy fantatro hoe amin'ny anarany izy efa ny anarantsika teto zao le efa tsy averiko intsony. Fa zao ndao hianatra halala an' Jesosy. Inona ny any anatin'ny fony? Izy tsy tia ota fa tia mpanoty izy. Amen. Maria tena nahafantatra izy. Ao amin'ny salamo fa 7:20 ny andiny faharoa dia ozy izy hoe omeno an'ny malalany zany ozy izy maninona na dia matory ary izy. Tanareo zany fitiavan'Andriamanitra zany. Ny faharoa midira ao amin'ny vavaka. Antsika renim-pianakaviana militsika olona vavaka, tia vavaka, manana fotoana mandohalika ho an'ny akonanao. Aza miandry foana hoe nareo tsy miova, nareo maditra fa zao ianao manana fotoana iraisanao amin'Andriamanitra. Jereo tsara zao Iana efa nizarain'ny mpanompon'Andriamanitra teto ihany koa maly Iana dia tena hoe olona vehivavy tia vavaka izy. Dia rehefa tia vavaka izy dia nomen'Andriamanitra anazy ny zaza dia nateriny teo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Noentiny teo amin'ny sitrapon'Andriamanitra ilay zaza dia jereo fa tonga tany amin'ny anjara voatendry Samuel, zany hoe sofa nanana reny endry nanana n'Andriamanitra ka nitondra an'ilay zaza teo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zao aloha averiko tsy ianao ny hanovan'izaniza fa ianao ny andrasan'Andriamanitra, anana fifandraisana amin'Andriamanitra. Rehefa manana fifandraisana amin'Andriamanitra tsika
dia afaka matoky an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Jereo tsara fa ny rano aza afaka navadika divay rehefa nisy olona natoky an'Andriamanitra. Tsy fantatro hoe inona ilay zavatra sarotra be mahatonga anao tsy afaka toky an'Andriamanitra, fa rehefa manana fifandraisana amin'Andriamanitra ianao afaka mivadika ny zavatra rehetra. Jesosy Kristy izay ivavahantsika mihitsy no niteny fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Mihitsika izany tia vavaka, ny ady tsy maintsy misy ray havana, fa itsika tsy natsoina hitady finoana ao anaty ady, fa vokatry ny fahatsarany fifandraisantsika amin'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka. Zay ny zavatra tadiavin'Andriamanitra, fa tsy hoe ao anaty ady ianao vao hikoropaka anao tsikarokalika ozy izy le milomano reny, any ianao vao hitady an'Andriamanitra hoe aiza ianao Jesosy, fa ao anaty mbola tsisy olana ny olona dia efa mivavaka. Jereo nge Jesosy lany andro mitokana mivavaka dia vao mandalo fotsiny izy, tonga dia ozy izy ny devoly hoe aninona ty indray ianao. Jesosy azonareo ngamba ilay tiako tenenina hoe aninona ty indray ianao hamono anay nanay aty mifona amin'ny Jesosy. Izany hoe ny olana zany vao mandalo Jesosy dia mifona aminy, satria Jesosy tsy manam-potoana be divany amin'ny devoly, fa ny anazy ny fotoanany lany ifandraisany amin'Andriamanitra. Raha tianao tsy hoe ao anaty ady ianao vao hikarataka be hitady amin'ny pastera iza hanafatra n'iza hoaiza, fa zao mbola zao dia manana firaisana amin'Andriamanitra. Amen. Aza mitady finoana ao anaty ady fa zao manaova vavaka, miraha amin'Andriamanitra. Ny ady tsy maintsy misy ozy izy teo amin'ny fanoherana ihany koa tsy maintsy misy, fa ny fisiany reny mari-panehoana amintsika, fa efa manana fandresena miasa atao anatsika, manana an Jesosy ao anatsika. Amen. Ka noho izany dia te hampahery antsika foana ihany hoe andao hianatra hivavaka. Isan'andro ianao manana fotoana mivavaka. Aza mionona amin'ny toerana efa misy anao. Hoe za nge efa nanolo tena tamin'ny 99 hoe za mpanompon'Andriamanitra efa nanolo tena tamin'izao, za zao niraisina mpandray tamin'izao na niraisina tsy fantako tamin'ny vita batisa tamin'ny anina. Tsy izany ny ijoroantsika, fa Jesosy Kristy nampianatra fa ozy izy hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Fa manomboka izao manana ianao fotoana mivavaka. Vao misy lalana kely aza variana amin'ny kiresadresaka, fa zao fotoana zao tsy hifatohana amin'ny zavatry ny tany intsony, fa fotoana zao hifatohana amin'Andriamanitra. Ary rehefa mifantoka amin'Andriamanitra ianao dia Andriamanitra koa mifantoka aminao. Andriamanitra manko izay mifantoka amin'ny any ny fantohany. Betsaka ny olona miantso azy, ary miantso azy dia any izy aloha, ka ianao sady tsy miantso an'Andriamanitra, tsy miresaka amin'Andriamanitra nefa nainaina be mihitsy ianao rehefa tsy valiana. Dia tsy ianao raha tsy miantso azy. Mazava be ny ten'Andriamanitra hoe atsoy aho izy dia ho valiko ianareo, izany hoe mila miantso azy ianao. Itsika kristianina azaka mivavaka. Rehefa mandeha ny fotoana mialohan'ny jerevanao tele ndana mivavaka aloha. Asa miandra izany hoe ka ny vadiko ny endrasana mivavaka na ny zanako ianao rery aloha vavary fa tsisy mivavaka, fa vavaka eo foana zareo rehefa avy eo. Mino sy matoky afanandray zavatra ianao. Mino fa hiaraka amin'Andriamanitra ianao anana n'izany fahatokiana very izany. Tehakitsika ho amin'ny ten'Andriamanitra. Alléluia. Dao tsika hitsangana hisaotra an'Andriamanitra fotsika manontolo anaja ny fiandrianan'Andriamanitra sy ny voninahiny. Dia gotsapatsika fa lehibe izay miaraka amintsika eto androany hariva. Noho izay misy eo amin'izao tontolo izao manohatra antsika. Mahafantatra ve fa eo amin'ny toerana misy an'i Jesosy misy voninahitra. Izy ny teny hoe raha misy 2 na 3 mivory amin'ny anarako dia eo afovoany ahako. Miaraka amintsika eto ny mpanjaka sy tompony tompo androany hariva. Tsika rehetra miara-manatrika azy sy ny asany sy ny voninahiny. Ny zavatra azoko antoko androany hikasika ny fiainanao Andriamanitra. Zavatra azoko antoko androany anova zavatra eo amin'ny tantaram-piainanao Andriamanitra. Tsisy tontolo manakana n'Andriamanitra tsy afaka anao izay tiany eo amin'ny toerana nomezana voninahitra azy. Asan-drato ny fonao manontolo fotsiny fa lehibe izy, mendrika izy, tsara izy, ary ny ao anatinao efa niomana hatramin'ny
fotoana atongavanao eo amin'ny fanatrehana fa raha misy ny anankiray enkofanao sekenao fahefana tsy zay ady lalovanao tsy zay fakapanahy efa nyresenao tsy zay zavatra mitranga manakana anao fa lay tokana nylaza hoe tsy misy maharombaka amin'ny tanako ary raha iasa tsy misy mahasakana mandrakizay ahofahofainy amin'ny lanitra ny tanao dia tenen'Andriamanitra makasitraka anao araiko mpanao ny lanitra sy ny tany fiafanafeninao amin'ny endry sy ny manatsainy zany zavatra zany fa nasenao amin'ny zaza madinika kosa androany Tompo tsy tonga eto hitady anao satria marary fa tonga eto anome voninahitra anao fa tsisy toerana ho an'ny aretina androany Andriamanitra tonga eto amin'ny fanatrehanao satria mahalala fa ianao ny rehetra amiko ary fantatro amin'ny titakarivo ty fa eto amin'ny fanatrehanao ny fahavokisa-pifaliana ary eo an-taninao akavanana amin'ny fafinaretana mandrakizay dia okisandratra eto ny anaranao androany mitenena Jehova miay no mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen andao ity tanana mafy halleluja mahazo toerana vetivety voalohany indrindra dia tsy haiko ny tsisotra an'Andriamanitra na amin'ny fiombonany fiangonana kristianina prala eto Ambositra zay nanome tombontsoa pasoavana manokana tao anaty fanasana tena mitsotra aminareo fa voakarakary zay voky tsara tena mahatsiaro tena mihitsy ny hoe tsy mandeha mission anaty anoanana fa ny raha an'Andriamanitra hoe misy havana misy ankonana misy raha aman-dreny andao ity atanana mafy be ho an'Andriamanitra te sotra ny tompo ny amin'izany aso ity atanana mafy be ho an'Andriamanitra makasitraka ihany koa ny bisopa zay nanomeny tombontsoa manokana amin'ny fafana mandroso amin'izao toerana zao makasitraka indrindra tompo koa fa tsy ny olona rehetra no afaka apetraka sy joro pilipili fa misy toko sy antoka ao amponao matoa nomenao zany fafana zany ndao ity tanana ho andray aman-dreny ato an-tranotsika ny amin'izany fafana nomeny izany zay menakavy kely moa isaky ny mandeha ohatr'izao dia mba mana tombontsoa kely miara manompo eny dia mba mamela ianareo iantsokely any Daniela Sara hiaraka hira anankiray ry zareo izy miravavy kely milohan'ny tenin'Andriamanitra raha toka mety tompoko mety ao ary raha tsika mpitiafa tanana kely izy roa kely izy miravavy halleluja
mafuya ny famindramponao ny tananao no miazona ny fiainako ny maraina vao mifoao mandrapatoriko Jesosy io miraiko ny atsaranao tikanao tompo tsy mba mafoya ny famindramponao ny tananao miazona ny fiainako ny maraina vao mifoao mandrapatoriko Jesosy io miraiko ny atsaranao oh yeah matoky anao teo amin'ny fiainako masonao ay fa tsara loatra ianao isaky ny miainao Jesosy io miraiko ny atsaranao matoky anao teo amin'ny fiainako naseunao ay fa tsara loatra ianao isaky ny miainao Jesosy io miraiko ny atsaranao mitondray mamaky ny afo nanatialinas akaka indrindry anao fantatrofianao no raiko sy sakaizako Jesosy miraiko ny atsara hey matoky anao amin'ny fiainako naseunao ay fa tsara loatra ianao isaky ny miainao Jesosy io miray matoky anao teo amin'ny fiainako naseunao ay fa tsara loatra ianao isaky ny miainao Jesosy io miray miazakazaka manotronay atsaranao tompo miazakazaka manotronay atsaranao tompo niandro-piainako nindrafoiko anao atsaka manoto miazakazaka manotronay atsaranao tompo miazakazake miazakazaka manotronay atsaranao tompo niandro-piainako nindrafoiko
Isaka ny atony nofo rehetra eto androany avereny hoe Jesosy. Iza maniry andray nikasika Jesosy androany atsangano ny tanany tenenao ry izy androany Jesosy hoe teneny Jesosy eo vonjeo a Jesosy eo valio a Jesosy eo kasio a. Raha iato zay olon'izay dia tiako izy ite tanana mafy be ho an Jesosy. Andraneriva tena hitondra antsika ho anatina teny fohy, tsy lava be izy fa tena teny fohy, nefa fahamarinana ahatonga ny Satana ho rarakivy androany, satria aorinany ty teny ty dia isy fifohazam-panao anatinao. Amen. Dia io fifohazam-panao io ahatonga anao hisafidy ny ray amin'Andriamanitra. Dia anao le karazan'olona miala eto androany tsy mitovy amin'izay nidiranao tetsono ny toe-pananao sy ny toe-ponao. Ny antony raha voenao le olona tsara fiombonana amin'Andriamanitra dia ohatrohatr'izao le secret andry Eli tamin'izany, ny secret andry Marie tamin'i Jesosy, re olona rehetrarehetra tonga dia nakasikasika ny fony zany no nijereko tato anaty baiboly. Dia tena nomeny tenin'Andriamanitra anao hoe ohatr'izao le fanao androany zany tonga dia ka pratika. Alléluia. Zao ny secret nasehon'Andriamanitra tao Karmela, ny toe-po noentiny mpaminany mbala niatrehana fizan-toetra sy ny tao anatin'ny Eli niatrika ny fizan-toetrany. Teto en jeu na hoe ny aina no antoka, fa raha tsy midina ny afo eo amin'ny altara ho an'izay mivavaka amin'Andriamanitra na mivavaka amin'Andriamanitra hafa dia ny tambony izay maty tapadoa. Raha dinihana ny mpaminany bala efa ho efa-jato nisany, fa ny mpaminan'Andriamanitra raha ihany ny saniatrika Devi. Ka eto tsy miankina amin'isan'ny olona miantso ny Andriamaniny, fa miankina amin'Andriamanitra antson'ny olona. Jereo ny zavatra nitranga. Elia niombona tamin'Andriamanitra. Ho azavaiko aminao, inona kay ilay atao hoe olona miombona amin'Andriamanitra? Ny olona miombona amin'Andriamanitra dia olona mahafantatra ny sitrapony, mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra tsara. Ninona zany hatrehany dia zao na fahasarotana na tontolo mampatahotra voatahiry ny fiainam-panahin'izay olona manana fiainam-pitokanana sy fiombonana amin'Andriamanitra. Jereo ny tenin'Andriamanitra, fa tsy Andriamanitra tsy mangataka amintsika aritra hivavaka be, fa tiantsika akatony teniny iombona aminy ao anaty fiantsona azy amin'ny etaeta anao ny sitrapony. Dasoa mihaino tsara tsika fa ho tonga antsika rehefa avy eo. Tiantsika akatony teniny, tsy miantso azy mafy be, fa isika miaina ny teniny sy mahatsapa ny lanja ny fisiny eo amin'ny fiainantsika. Andriamanitra tsy mitady amintsika vavaka sarotra be, fa ny zavatra takiny amintsika fijoroana amin'ny fiainam-pahamasinana. Mila mampitsary tsika ny fihetsiketsehana ivelany amam-bavaka be, filirony be, fa mila miditsy tsika mifantsora-po feny fahamasinana miantso an'Andriamanitra. Fahatsora-po amin'ny fahamasinana. Ohatra, jereo mivavaka Jesosy. Mivavaka Jesosy tsotra. Izy rehefa mivavaka dia zao ny ataony. Raha eo misaotra anao fiefaniaino ahy ianao. Raha ny marina raha eo tsy mila miteny an'izany dia efa mitsanga ny Lazarosy,
fa noretolona manaraka retony mba inony vavaka pinony afo an'Andriamanitra nanokatra mivavany Jesosy amin'Jona 1:20 fa tsy nila mivavaka izy raha nangana ny Lazarosy fefa feno ny communion amin'ray. Ny olona mivavaka eo amin'Andriamanitra mandoalika eo anatiny raha vao olona ampy communion dia tiako fantatrao tsy tonga eo amin'ny altara ny vavaka izy miantso an Jesosy hitaraina ampahoriany zavatra ilaina fa tonga eo amin'ny altara ny vavaka izy hisaotra an'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy hoe vao antsoiny mba hiaino azy fa Andriamanitra efa niaino azy mialohan'ny fotoana isokafa amin'ny vavany. Tsy lava be le vavaka fa efficace le izy satria tsy ny filirony amin'ny zavatra lazainy fa ny kalitao na qualité na communion nananany tamin'iray. Jereo Jesosy tsy mivavaka ho amin'ny vokatra zany fa ndresaka tamin'iray fotsiny izy tsy mivavaka ho amin'ny vokatra izy fa fisaorana fotsiny tsy teo izy no nitaraina hoe raha tsy mitsangana eto Lazarosy dia afa baraka tsika isenao nantaraina izy hoe mba velomo raha eo Lazarosy tsy zay le izy fa tsotra fotsiny taoriny fisaorana mila nitandremana ny zavatra ny teneniny satria raha tsy presi hoe Lazarosy mivoa dia maty rehetra mivoaka tao daholo. Tsy olona manahy vokatra fa olona mananantoka fa tsy maintsy henona mialohan'ny fotoana ijoroany eo anatren'Andriamanitra. Dia teny aminao fa amin'izao feno ny champion amin'ny vavaka sarotra be kanefa tsy mahita an'Andriamanitra akory. Maninona? Satria tsy eo le communion, tsy eo le fianam-pahamasinana, tsy eo le firaisana amin'Andriamanitra amin'ny fo madio. Mialatsiny findraindray koa tsika misy itovizany amin'ny mpaminany mibaly zany. Jereo ny principe amin'ny mpaminany mibaly mampahory tena, mitetika ny tenany, miantsoantso ny Andriamanina. Tsy mila communion am'le Andriamanitra ratsy izy am'le sampy fa zao tsy mampaninona n'io devoly io ianao na manao inona na manao inona. Au contraire ary ny devoly maniraka anao hijangajanga hisotro toka anao tsy fanao fianam-palitona rehetrarehetra io atafasaraka anao amin'Andriamanitra satria le fiantsontsonireo mpaminany mibaly reo tsy misy antoka mihitsy na firaisana am'le devoly satria ny devoly tsy mila anao tsy afaka manao communion amin'ny devoly fa ty tsy prévu hitoeran'ny fanahany devoly ny ao anatin'ny olona fa fanan'Andriamanitra ny tokony ao anatin'ny olona. Na kisoa raha tsy mahazaka ny fanahany devoly fa tonga dia mitrifana ny an-dranomasina dikan'izay zay tsy zaka kisoa tsy tokony ho zakan'ny olona. Biby fara zay ratsy indrindra azy tsy mahazaka fa tonga dia mitrifana ny anaty rano. Za moa nametrahan'ny olona fanontaniana paster Adolphe fa tsy mihinana kisotsontsika satria kisoa izy midirany devoly dia azo misotro rano koa fa tanaty rano zareo mitsoraka. Dia tsy hitan'izay avaly zao atadidio ny asan'ny apôstôly mazava be ny zavatra nitranga nampidinina avy tany an-danitra tao anaty fahitan'ny Petera ny karazam-biby rehetra dia ozy izy Andriamanitra vonoika hano. Dia noho izany koa zany azasakana ny olona tsy sototoka fa tsy zay miditra amin'ny vava, azasakana koa ny olona tsy foka sigara satria tsy zay fohany, tsy miditra anatin'ny olona fa zay mivoaka. Zao aza manitatra ramsea tsy sigara sotoka tamin'ilay zavatra nampisehoana Petera hoe ano. Zay tsy napahitana any Petera ka ny tenen'Andriamanitra hoe vonoika hany fa zay nidiovin'Andriamanitra ty tsy azony olombe dia aoka tsy heverina hoe maloto. Raha ohatra ka tena hoe Cornelio le gentilisa pinana an'ireo zavatra naseho ireo ny fanoharana tian'Andriamanitra lazana dia tena ny teny Andriamanitra hoe aoko Cornelio mahazava tsara fa tsy noentinao anatina fanoharana. Fa Petera saiky tsy androsany hatramin'ny gentilisa andray famonjena ary tsy nentiny sakafo niaraka tamin'ny gentilisa satria no heveriny fa maloto ny gentilisa raha oharina amin'ny jiosy. Dia ozy izy Andriamanitra tsia
Andriamanitra tsy be tsara vela tsy izy. Nisy ny karazany biby mandady sy mikisaka, maloto sy ny madio tao amin'ny anam-pahintana. Intelo Andriamanitra no niteny hoe zay ny dioviko. Asa lazainy hoe maloto dia Jesosy niteny. Tsy miditra ny vavan'ny olona ny maloto ny olona fa zay mivoaka ny vavany. Satria zay mivoaka ny vavany dia zay avy ao anatiny fony. No zany tsy fihetsiketsena ivelany le communion fa lalipaka ao anaty ara-piombonana amin'ny sitrapony sy amin'ny fitondrany ary amin'ny fananganany antsika ho zanany. Mpaminanobala, ny antsoantso mafy, ny taraina, nandia, ny tsambikimbikina fa mihidy ny lanitra. Dia ndao tsika ijery, inona ny antony? Satria tsy ny présence ny Eli rery, hoe rery izy nandozan'Andriamanitra azy. Andriamanitra efatra any amboalohany tsy mba tia manisa tafika zany hoe raha tsy be dehibe tsika dia tsy mahomby. Fa rehefa nanangana ny Gideona izy dia zao nataony tamin'ny Gideona, ohatry ny vitsika ny fahitanao midy anita fa ohatry ny famelolona anankiray ny fahitako amindreo. Andriamanitra tsy mahay manisa fa izy mandrakizay. Noho izany maly sy anio ary mandrakizay dia iray eo mason'Andriamanitra. Tsy mahay fotoana zany Andriamanitra. Eo izy miteny mbola tsy tonga amin'ny fotoako nefa nataony ihany. Noho izany raha Andriamanitra zany eto androany arivo dia no mboto mieritreritra hoe roviny ary avo ahafahan'Andriamanitra mety tapa-kevitra tampoka izy zao ny anaovany azy. Zavatra tsy azo daholo, zavatra tsy azo daholo. Aza fatra-pamaritra an'Andriamanitra amin'ny fotoana sy amin'ny fomba fanaovany azy. Fa mandana fotsiny mihavana aminy dia le toroteny teo aloha netiny mama Viviane teo eno i. Inona lazainy teo? Mbola tsy tonga amin'ny fotoaka fa maritsy tafotoana. Satria fatany fa tsy zanany io fa zanak'Andriamanitra. Dia lasa izy nandeha nitory tamin'ny mpanompo. Zao fotsiny lazaiko aminareo, atao fotsiny zay sainy ataonareo. Ny filazantsara faran'izay tsara indrindra nefa foy, ataovy zay sain'Andriamanitra ataonareo. Amen. Zany ny évangélisation faran'izay tsara indrindra. Marinona mpianatra antsika an'izany. Lasa izy nakeo amin'ilay mpanompo, totika ilay mpanompo, dia zao nataon'ilay mpanompo. Hoay ozy izy ilay mpanompo. Tonga teo ny mpanompo, tsisy resaka. Maritsy hoe tao amin'i Jesosy dia niteny hoe efa vonona ry zareo ry tompo. Tsisy resaka hoe vonona ry zareo na tsy. Jesosy efa niteny hoe za tsy ianao. Fa ny fon'ny olona pakato vonona ny aino an'Andriamanitra dia mifankahita-po amin'Andriamanitra. Zay le communion. Le communion tsy mila vava mitaraina hoe zao ataovy. Tsy ary surcommande-nao daholo ny zavatra rehetra tokony ho raisinao avy amin'Andriamanitra. Ny anjaranao manomana amin'ny fonao akatohan'Andriamanitra. Fa hitan'Andriamanitra ao amin'ny tontolo ara-panahy ny fon'ny olona zay vonona ny aino sy akato azy. Vakio ny Jaona toko faharoa. Ny anaena teo fotsiny le mpanompo dia mijerijery mipitapita ohatr'izao fa tsy niresaka hoe efa vonona zay fa efa niteny ny Maria hoe anao zay tokony asainao atao. Fa mipitapita teo fotsiny dia hozy Jesosy venio rano ny siny. Dia tsisy discussion satria mandeha sady ny testa. Tsy eo le gizitina be hoe kefa hita fa tovay ny ilaina ko rano ny fenoana tao iny. Dia Jesosy fenoatra any amolony. Feno rano ny siny rehetrarehetra. Dia tsy nentina teo anoloan'i Jesosy hoe mivavahany dia hoe ebrasika taya lojoko seta. Tsy nila teny tsy fantatra, tsy nila vavaka novana rano tonga tovay, fa ny rano teny tana mipakato dia tonga saina ny vadika tovay any anaty kompon'izay nandro. Vrai miracle tsy ao anatin'ny vavaky mifatakaranao fa misy fotoana tapidalaka le ny fomba fijerinao. Fa ny vrai miracle omen'Andriamanitra ho an'ny olona tsara communion, manana fovonina ny akato azy, mifankahita-po aminy. Ny zavatra voalohany nataon'Andriamanitra hoeto hoeny amina saina dia ireo tonga dia nakato tsy be ady hevitra. Afa baraka fa ragovana e voasa ao e. Ka raha izy isotro rano nefa dovainy mba andrasana, afa baraka eto sika fa nasana jiosy. Be dia be ny zavatra jeu ny voninahitra le mpanambady afa baraka fa tsy ampiranom-boloboka ny fanambadiana amin'ny jiosy zany tena faran'izay
enatra fa zao testa voalohany tsy mila mifampiresaka fa le tena nampiomanan'le mpitory filazantsara evangelista atao hoe Marie neken'ireo mpanompo ireo dia niraisin'ireo mpanompo ireo ary nakatoy ireo mpanompo ireo fa ninona lazainy eo androany za tsy ady hevitra fa amenna sy alleluia amenna sy alleluia dia ozy izy mandehana oeto any papaka fianonana sy nentina amin'izay tonga dia nandeha tsisy ady hevitra satria efa voaoma mpitory teny hitanareo ny fiara-miasa an'Andriamanitra ampitory teny mitory fahamarinana ohatran'ny Maria tonga dia efikasy ny mponim-pieno mitarika ny olona akatoy izay lazainy Jesosy mahatonga ny mirakla mitanga ho azy tsy mila entina mambavaka tsy mila entina mambavaka fa fo makatoy no ilaina dia tonga saina ny rano mivadika divay ho azy eny am-pandehanana ny fankatoavana ambony lavitra no mivavaka ady mivalo raha mankatoan'Andriamanitra daholo ny mpanompon'Andriamanitra rehetra eto Madagasikara tsy mila mitomany ianao ny amin'ny problema misy eto amin'ny firenena tsy mila manome tsiny ny mpitondro zany ianao fa hiditra tsehatra Andriamanitra anovany daonina sy ny zavatra rehetra ho any amin'ny tontolo tsara lavitra eno eny zay madio am-po no hitan'Andriamanitra ianao maloto fo amin'ny zavatra tsisy dikany inona ny tianao ahitan'Andriamanitra sa ho maizo-po mieritreritra ianao fa victime mangano baiboly miteny hoe afa-tsy amin'ny fotoana maha victime manao ihany no ekeko fa maloto fo ianao miteny an'izany ve izy noho izany ny fahadiova-po amin'ny fotoana rehetra dia lalana sy fahafahana misokatra ahitanao an'Andriamanitra tsika eto miresaka zava-panahy rehefa miresaka zava-panahy tsika dia mila miditra tsika amin'ny tontolo ara-panahy ahitantsika ny zavatra tian'Andriamanitra ho lazainy ozy izy raha ny oloko zay natsona amin'ny anarako fa tsy ny teny hoe raha ny olona rehetra na ny vahoaka olon'Andriamanitra zay natsona tamin'ny anarany olona fidiny zany raha ny oloko zay natsona amin'ny anarako no avy anetry tena hivavaka hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony miala amin'ny ratsy fanao daholo ny olon'Andriamanitra hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino azy any an-danitra zay vao miaino Andriamanitra dia mamela ny elo ny Andriamanitra dia manasitrana ny tany ny Andriamanitra lasa le tany ery ny sitrana nefa le olon'Andriamanitra no manetry tena sy manantona an'Andriamanitra manan-kiova ka ny voan'ny fiovam-po ny vokatry ny fiovam-po sy fankatoavana an'Andriamanitra dia mahatonga an'Andriamanitra hikitika zavatra manahirana anao nefa tsy ilaina hoentinao amam-bavaka vao mahita ny fahavononanao fotsiny akatoa Andriamanitra dia manao zavatra dia eritrereto tsy mila nentina tamam-bavaka le rano fa niova fotsiny ho divay teny amin'izay nizarana azy tehiteny koa Andriamanitra ny tsirom-piainana dia tsy ainan'ny olona tsy mpakatoa an'Andriamanitra dia io ny position mpaminany ny bala mila afo satria atenda ny aina dia izy efa jatolahy mbo inozy ry bala ino bala zany na tonga ny anarany reny hitanareo fomba fiteny any Tamatavy izy ty rehefa hoe mandainga ny olona dia hoe bala ho asy ny fiantsondreo azy ka tamin'ity ny mpaminany ny bala tratra ny bala ho asy tailana atsakany ny tanan'izay manena bala absonko raha vao eo Jehovah tsy présent zany ny devoly raha vao eo Andriamanitra tsisy devoly présent zany eo ka li tsy sely rery fa Andriamanitra sely aloka rery misy Andriamanitra toy izay betsy anyrofana ohatrandry bala teneniny eo akaikinao zany ono hoe zany ozy izy pastera hoe zany ianao hoe mila makatoa an'Andriamanitra
fa tsy mandany fotoana ao anaty vavaka mitaraina amin'ny zavatra ilainao. Mpaminany mibala no mitaraina an-dranomasy mitetika tena mba ahita miracle. Miracle ny objectif de nitanjony vavaka bala sy ny mpaminaniny. Miracle. Fantaotsika hijery ny prièrany Eli. Eli, my love. Hallelujah. Pansaka voalohany toko fahavalambin'ny folo. Ny andino fa fito amin'ny telopolo. Hojeretsika. Zaho tsy hamaky ny mbala fa hitanareo loloky aloha vakio fa zaho tsy dia tena tia mamaky an'ireny vavaka tsy tambaliny ireny sady amin'Andriamanitra kafa. Fa ny anany ny Eli ny ilaiko satria Eli no vavaka tamin'Andriamanitra tamin'izany. Amen. Andino fa fito amin'ny telopolo. Hozy izy. Miainoa Jehova mba hahafantarany reto olony reto fa ianao Jehova no Andriamanitra ary ianao no mampiverina ny fony indray. Ny afony Eli tsy nilatsaka hoe Andriamanitra raha ohatra ka tsy milatsaka eto afo tapaka ny tendako. Tsy nianiainy izy ao anaty prière na vavaka. Fa vavaka araka ny fon'Andriamanitra ny ampiverina ny maro amin'ny Jehova. Mpaminany bala mitomany mitety tena satria te hita afo milatsaka vokatra ny ampahoriany tena. Dia hitanao amin'izay ilay nyteneniko tany am-boalohany. Raha vavaka sy fadikanina tereny filana mba ho sitrana mba hanakarena mba hanambola tsy ilaina. Satria prièran'ny olona tsy ampy communion zany, vavaky ny olona tsy ampy fiombonana zany. Fa mba mijereva ohatra tsara ao anaty soratra masina hoe inona ny tarafako an Jesosy amin'ny tantara-penan'ny Eli. Jesosy nanolotra ny ainy sy nafony ainy ho an'ny maro na tonga aza natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty. Satria hitan'Andriamanitra ny fony fa fotsy tokony ho levina fa fomba mbola ilaina dia tokony hitepo mitoy mandra-pahatonga ny an-danitra. Vavaka izy mba tonga ho voavonjy sy atonga anao ho voavonjy. Ny marika sendriky ny tena fitiavana mahafony aino any rahalady. Mahafoy ny ainy ho an'ny sakaizany. Dia jereo Eli navitananao sorona ny tenany izy. Ijoro eo anatrehany maro. Nitoko tamin'ny Jehova Andriamanina. Fa ny zavatra hitanga tao anatin'ny vavaka Eli sy ho an'ny tenany. Tsy niay izy hoe ho faty ara tsy mamaly ianao fa mba hinony reto olony reto Andriamanitra. Sy ahafantarany reto olony reto fa ianao Jehova no Andriamanitra. Ary ianao no mampiverina. Tsy hoe zany Eli ampiasaina be. Tsisy foan'izany tao anatiny. Fa ny fo tao anatiny mba hinony ny olona sy verenany olona amin'Andriamanitra. Le vrai miracle. Ny tena fahagagana tsy ho an'ny olona ampiasaina ny voninahitra fa ho an'ilay tokana amin'ny toetra amin'ny fiandrana mandrakizay. Ampiverina ny fony maro an'Andriamanitra. Ampijoro ny olona ho an'i Jesosy Kristy. Halleluja! Ny motif le vavaka, ny antony le vavaka ara-panahy fa tsy filana na besoin. Mafantatrareo ve fa Jesosy ny teny fa zao koa fahagagana. Matetika moa ny lalantsika ny Jesosy dia hoe mampahiratra ny jamby izy, mampiteny homona izy, mampitsangana amin'ny malemy izy. Ataony zany, fanaony koa zany, ary vitany zany na androany aza. Fa tsy zany ny fahagagana koa. Fozy izy. Ranomasinao manafotoana anao, satria mijery zava-poana foana. Pitsero izy fa tsara aminao ny jamba miditra any an-danitra. Tsy zay manamaso fa very. Ary izy mahagaga izy rehefa napotsitra tsy izy ny manao azy fa ianao resainy manao azy. Pitsero izy esory. Fitsy anaisotra. Satria manjary lasa manao zavatra fanohatra amin'ny famoronana izy. Zany mandriamanitra tsara azy. Asivy bravo Jesosy. Asivy bravo Jesosy. Midiky fa tsy terena ianao napotsitra maso fa miova. Raha ny tananao manafotoana anao tapao. Fa tsara aminao miborotanina miditry ny lanitra. So zay manatanana faverany amin'ny elo. Toetrany konto. Zany fahagagana zany. Manaborotanana misy fahagagana. Manapotsitra maso miahita. Tsisy ilana azy fahagagana. Dikan'izay ahitsy io le antom-pisin'le maso. Aorian'ny ampahiratan'Andriamanitra azy.
dia meotoko fakatohan'Andriamanitra ianao tsy hijery zava-poana nandeha amin'ny zavatra tsy tokony alehany ny masonao fa mba ho gain ho ampanome misy zao tadio raha namorona ny kokotiny eo ambato lampy tsy atao anaty baio fa mandrahokanina ny afrikanina moa rehefa tena ny antony kokoty minute tsy hoe akory alainao kokoty minute dia nataonao ohatran'ny balansoara aingitrano fa ozy izy ny olona fa atao inony eny satria ny amin'ny toerana tsy tokony isy azy fa andrahokanina aingana rehefa somary taratara le izy dia mampiasa kokoty minute ianao dia mahavita ny antom-pisiny le kokoty minute dia ianao io koa ohatr' izany io masonao io tsy jerevana film porno io masonao io tsy jerevana zava-poana sy tsy ritana vadin'olona io masonao io tsy ampiasaina mijery zava-poana any amin'izay tianao hitondrana azy fa io masonao io natao makina baiboly natao endrandrana ny lanitra natao hitarafana ny fahatsaràn'Andriamanitra halleloja rehefa mandeha amin'ny antom-pisiny io maso dia ilain'Andriamanitra ny fisiny io tenenao mihitsy le tokony ampahiratana androany fa raha ohatra ianao mbola ahiratra dia hanony ratsy ataonao ihany dia fa tiantoko anao an'Andriamanitra raha ny fisiny io zany ny antony mahatonga anay mampirisika anao tsy aingana be tsony ohatra ny taloha mizara mirakla satria za be dia ane vao natsangany ka tsy misy dikany zany nybedesany anahako ohatra amin'izay raha ohatra ka mbola amin'ny principako taloha ihany nitondrako azy nefa efa nandray fanitsina avy aminy midiky fa neny Jesosy no apetrako lara-pahamehana tsy maika ny zara fahagagana fa maika ny anangan'olona ho an'Andriamanitra tsy maika ny anomeza ilain'ny olona fa manaita ny anomeza ny olona izay ilain'Andriamanitra ao anaty fisaorana misy fanatehan'Andriamanitra ny fo misaotra ao anaty fankatoavana tsara lavitra no fitarainana 5 andro ao anaty vavaka tsy fadikanina makatoava ianao an'Andriamanitra lasa miova ny sujet de prière any amin'le tena ilan'Andriamanitra azy rehefa manaiky ny fonao hitoetra eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra Eli no hamarin'Andriamanitra ary naseho ny fampaminan'ny bala kosa dia ringana satria ny aina tamin'Andriamanitra ny sampy izay ny tompony nanary azy tamin'ny farany zany ele hoe matoky loatra Andriamanitra matoky loatra ianao tsy andao ahy Jesosy io matoky loatra tsy andiso fanantena porfonao zany tamin'ny fiainako ka tsapako ankehitry matoky loatra ianao tsy andao ahy ndao itetanina mafo an Jesosy zany no mahatonga ny hafatra tsara indrindra mampiombona anao amin'Andriamanitra satria ny olona miombona amin'Andriamanitra no asisteny ohatra ny Maria miara-miasa mitoetra Andriamanitra toetra tsy mora tafotoana mba mitoerana mitoeran'ny Maria moa mifaninana kory satria anao raha vehivavy tena hitako Andriamanitra miteny hoe matitoko fafito efa naminany tamin'ny anaranao zay efa nanao zao tsy fantatra akory nareo tsy hoe moty fany izy fa tsy tena tsy fantany ay zany ny alalan'Andriamanitra anao dia eo amin'ny sitrapony fa raha vao mivoana ny sitrapony ny zavatra ataonao tonga dia tsy fantany ianao mety nampiasa ny anarana nahita famantanana fa tsy fantany fotsiny Maria raha tsy fantany tampoka teoko ianao Maria tondra tsy volana azy tsy fantany rehefa tsy teo amin'ny toerany no nipetrahany ka ny alalany ianao tsy lien fa position petra tsara manahirana miaraka amin'Andriamanitra zavatra kely fotsiny dia efa tsy fantany dia hoana koa zany pastera tsisy mihitsy zany fahasoavana sy ny famindrapo ony misy ny fahasoavana sy famindrapo matombola velonainy ianao taorinina hafatesan'i Jesosy sy nitsanganany tamin'ny maty sy nitoerana eo ankavanany ray tsy nijoro mpanameloka anao izy Romanina 8:1 tsisy fanameloana amin'ny Kristy Jesosy izy tsy tonga nameloka anao mandrakandroany fa tonga mindra fo aminao izy fa ny zavatra andrasany aminao aza mitoetra ela ao anaty tsy fankatoavana fa tsy apetin'ny fiainanao zany fa raha eo ianao ny lasa tampoka ho aiza ny aleanao
miverena fotsiny isan'ny olona pakato sy manaiky ny sitrapony iaina ny fahamasinany mba hampahazo aina ny fanotronany. Nareo ve tsy mba te hoentin'Andriamanitra mitsangatsangana ao am-pony lalina izarano ny fifaliany? Zarainy io fifaliany io rehefa voniny ianao efa marantsika. Aza vela izy zavatra veny ivelany fanao hitondra vahaolana ho anao, akoatry ny fiombonanao amin'Andriamanitra avy ao anaty mivoaka manome vahaolana ho anao sy ho an'ny hafa. Ny zanaka tsara fiombonana am'rainy dia tsy mila mitaraina voenoana fa fitiavana dia tonga azy ijoro. Zay le hoe intimité na firaisampolalina sy fiombonana na ko fifankatiavana misy eo aminao sy Andriamanitra zay antoka enon'Andriamanitra anao ary mahatonga an'Andriamanitra isaina an'izay zavatra tokony atao aminao na tsy vitanao azy notondra an'izany amam-bavaka. Melohan'ny antsony Eli afo dia nanangana alitara izy. Ary rehefa nanaiky ianao ny anarina ny zavatra tsy netiritra tany aloha dia io le endriky ny fiainam-pahamasinana takian'Andriamanitra nanana anangananao alitara disponible ny fanotronan'Andriamanitra. Miala amin'ny fiainam-pahalotona, mianatra manaiky sy makato an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Omeo le fahafara mapety an'Andriamanitra mba ahafahan'Andriamanitra mijoro misaina mombanao ka tonga azy asa tsy mila irahana. Mba fantatrao ve ao amin'ny andininy ambanimbany eo amin'ny mpanjaka voalohany toko 7 ny andininy faraika amby efapolo manomboka amin'ny andininy faraika amby efapolo dia hitatsika ao aleloia. Ny andininy faraika amby efapolo ao amin'io mpanjaka voalohany toko 7 ny andininy faraika amby efapolo. Aroa Eli tamin'ny aba miakara inana sy sotro fa misasasatry zato ny ranolorana be dia niakatra ny inana sy ny sotro aba fa Eli kosa niakatra eo tapony Karmely dia nikoaka tamin'ny tany ary ny lohany nataony teo anelanelan'ny lohaliny. Aroa izy tamin'ny zatoviny miakara. Io zany tsy ovakiko fa zao fotsiny tiako fantatrao aba mitaingina kalesy dia ozy izy hoe mandana fa efa misasasasa ny rano dia lasa izy nitaingina kalesy lasa nandeha ny Jezirela. Fa Eli lasa mbola niakatra tao tapony Karmela mivavaka dia nefa mahavariana be any amin'ny andininy fahaenina amby efapolo. Fa Eli efa lasa aloha amin'ny kalesy. Eli zany miazakazaka ohatran' zao midepasy azy moramora eny an-dalana nefa olona taraiky tany amin'ny vavaka tany. Indraindray ny olona manenjika anao anatin'ny fivavahana ataonao io hoe ianareo lany andro. Raha nisy ny olona lany andro mivavaka voalohany Eli aba nalefa ny aloha tamin'ny kalesy fa izy mbola nandany fotoana tao tendrombohitra Karmela aloha. Fa ny zavatra niseho ny andininy fahaenina amby efapolo dia zao ary ny tanan'i Jehovah dia tao amin'ny Eli dia nisikinisika ny azakazaka teo alohan'ny aba mandra-pahatonga azy tany Jezirela. Eritrereto hoe le olona ny everinao fa taraiky ny tendrombohitra indray no mitsenanao ambavahady hoe tonga soa ianao. Ny zava-dehibe ambony lavitra noho ny deparan'ny hafa zany mahatonga antsika tsy mialina olona lasa aloha dia lasa feny famisaviana sy faratsiana mifotsika lasa tsy tonga ny amin'ny anjara voatendry ianao ny efarana. Tsisy olona mialina zany ka ahita ny tanan'Andriamanitra sy ny fahasoavany. Avelao zay lasa aloha any lasa aloha ianao ohatry ny mody mandany fotoana mivavaka fa ny vavaka ao rakitra apidina ny tanan'Andriamanitra anosika anao any amin'ny destiné. Noho izany io tsy dia lasa aloha fa zay tonga aloha e. Ny fiafarany zavatra rehetra tsy any amin'izay mitoky amin'ny kalesy fa any amin'izay mitoky amin'ny tanan'Andriamanitra. Halleluja. Avereny communion. Avereny communion. Vofagagany. Somary ety akaman'Andriamanitra. Somary ety akaman'Andriamanitra. Farany tiako arahanao ty fa Jesosy indray nanao azy. Jesosy nanao an'ity zavatra ity. Jaona toko 2:10 rehefa andeha nangala ny Lazarosy amin'ny maty Jesosy. Tiako ianao Jesosy, tena tiako ianao. Tsy haiko fa tiako fotsiny tsotro sao. 2:20 ao amin'ny Jaona toko 2:10. Ary Marta tamin'i Jesosy, Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako.
Nandiny faharoa am'roapolo. Nefa zao a fantatry fa na dia ankehitr'izy zao aza na inona angatanao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao zany. Teo Jesosy taminy hitsangana ny anatanao. Mahitsy be na mahaliany Jesosy anazy. Fa io Marta mamoaka verset biblika manohatra ny tenin'Andriamanitra. Fantatrany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganany tena maty tsy diso zany hoe amin'ny andro farany tsy diso. Fa lasa besaina eo anatreny ohatrany hoe manontany basy amin'ny anglisy. Le anglais namorona an'le basy eo anoloanao dia anao ndray mampianatra azy. Misy fotoana zany no mila mangina aloha. Toy Jesosy nazo avy ny tamy zany fananganana ny maty sy fiainana. Izay mino aho na dia maty aza dia velona indray. Inona nataony Jesosy taminy? Navaliny Jesosy azy fampianarana. Zay ny Marta hatreo. Fa ndao tsika hijery ny ona tamin'ny Maria indray izy amin'ny 9:30. Ary Maria rehefa tonga teo amin'ny toeran'i Jesosy ka nahita azy dia nenkoaka teo amin'ny tongony ka anao taminy hoe tompoko raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Vavaka mitovy, fitaraina mitovy. Neny Marta sy Maria. Neny Marta lesona ny azony. Fa neny Maria vakiony io ambany io. Ary Jesosy noho nahita azy ny tomany sy ny jiosy izay niaraka tamin'ny tomany koa dia vonto ny fanana ka tora-kovitra izy. Ary hoy izy aiza moa no nandeveranareo azy. Vao niresaka tamin'ny Maria Jesosy tonga dia projet. Fa aiza le fasany e? Tsisy resaka io. Mitovy le vavaka fa mivaliny tsy mitovy. Samy prahavavy reta-po zao ohatry mifampiresaka fa vao nahita ny Jesosy Marta raha teto ianao tsy maty ny anadahako mitovy amin'izay ihany koa neny Maria. Fa neny Marta fanazavana. Fa neny Maria tonga dia aiza le fasana. Misy zavatra tsy azonao le izy. Tsy azonao. Fa inona ny mahasamy hafa ny valim-bavaka Marta sy Maria? Tsy le sujet de prière. Satria le sujet de prière na le antom-bavaka mitovy. Fa nanetsika n'Andriamanitra hitady ny fasan'ny Lazarosy. Tonga dia any amin'ny action. Hoe aiza fa avoaka ao io. Vonto ny fony vao mahita ny olon-tiny mitomany. Satria Maria manana communion amin'ny Jesosy. Ary za mahita fa natonga n'iny zavatra iny tena ny lioka toko 7 iny re olombelona. Lioka toko 7 iny. Ny 9:30 ka hatramin'ny 9:40. Ary raha nandeha izy ireo dia niditra tao amin'ny vohitra anankiray Jesosy ary nisy vehivavy anankiray tao hoe Marta mampiatrano azy ao an-tranony. Ary izy manana rahavavy atao hoe Maria izay mipetraka teo tongotry ny tompoka ny hainy teniny. Fa Marta sahirana tamin'ny fanompona be dia avy izy ka nanao hoe tompoko moa tsy mampanina anao fa anaisitra olona tsy eo amin'ny fanatren'Andriamanitra fa hiaraka nompo aminy fotsiny tsisy Andriamanitra. Fa ny tompona malaka anao taminy hoe Marta Marta maro ina sy maro erehany ianao. Nefa zavatra iray aloha no ilaina fa Maria kosa efa nifidy ny anjara tsara izay tsy alaina aminy. Ny zavatra rehetra na ny ministera na ny fanompona azo alaina aminao fa ny communion niaraka aminao mandra-pahatonga anao eny amin'ny hitanareo zany mahatonga miteny mivady aman-janako. Ministera afaka misy manohy rehefa tsy eo ianao. Ary ninonino natsanganao tsy ho anao fa tsy maintsy isy ijoro andimby anao. Fa ny onanao amin'i Jesosy communion. Zay no mahatonga tsy mametraka ny ministera alohan'ny communion fa communion aloha vao ministera. Satria ny anjara tsara tsy alaina amiko fa eonako aminy sy rahako aminy mandrakizay. Marta tia manompo, Maria tia miombona. Aoka ho intimité aloha vos service. Zareo fa samy hafa namalin'Andriamanitra azo brahavavy. Rehefa tsara ny fiombonana dia maiky ny amaly ianao Andriamanitra. Dikan'izay tsy be dinidinika intsony fa tonga dia any amin'ny asa. Aiza ny fasany? Dia ozy amin'izay tsy marinina intsony fa Marta esoro vato. Satria zay mavita izay ndray mahatsara ny olona manompo rehefa ampiasa Andriamanitra. Miseho le voninahitra fa ny olona mavitsika manompy any indray koa ny orahan'Andriamanitra manao zavatra miaraka aminy. Fa zao tsy mino fa mavitrika manompo nesoro ny vato dia ina zavatra nitranga ny fandresan-dahatry ny oro no nitoriany. Maimbo izy zany angano Andriamanitra ny teny fofony. Esoro vato nefa misy fahatsarany ihany le nandrenesan'le fofony mba inony fa efa maty Lazarosy tonga Jesosy anangana azy. Hitanareo miara-miasa mahaso ny zavatra rehetra
rehefa ianao no miantso aloha amin'ny fiombonana izy tsy hita redretra. Rehefa eo ianao manaiky miantso ny anarany, izy vonona ny amaly satria tsapany fa ianao azy ary izy anao. Mitsangana eo amin'ny toerana misy ianao. Halleluja. Halleluja. Ofafainy amin'ny lanitra ny tanao dia mitenena amin'Andriamanitra androany. Tompo, sarobidy amiko mihoatra lavitra noho ny faniriako angetetan'izay ilaiko eto anatrehanao. Ny fiasan'ny fanahinao androany amaly ahy ao anaty fiombonako aminao. Mifona aminao fa olombelona ihany misy fotoana teren'ny filako indraindray, dia adiniko fa ao anaty fiombonana sy fakatoavana dia misy hetsika hitondra fanafana sy fanasitranana amin'ny fiheverana ny fiainako ao anaty fiarahako miombona aminao. Miteny amiko Andriamanitra, fombebaka ny tadiavin'Andriamanitra zao, fombebaka no ilainy, fombebaka no ilainy. Sokafo fonao, sokafo fonao, sokafo fonao. Manoloana izany teny zany, teneno Andriamanitra, taiza ny lalatsaka anao, inona ny motivation anao hatramin'izay? So dia manahaka ny mpaminany mibala mitady famantarana, satria ny jetilisa mifatrapitady famantarana, fa tsy manana fiombonana potaka ny Eli, tsy io amin'ny antony andraisana fahagagana, fa amin'ny antony communion iombonana amin'Andriamanitra, mamerina ny maro amin'Andriamanitra. Ndraindray na isika azy misy fotoana mahatsapa ao anaty sika hoe tsy feno ny fiainanao, satria tsy tsara ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Miverena amin'ny Jesosy androany, teneno Jesosy, mila anao ny fiainako, ianao ny ilaiko, ianao ny rehetra amiko, aza mahafoina mandao ahy, mila miombona aminao aho, mila mianatra miaino anao aho, mila miverina mifakatoavako anao aho. Ndraindray goragora ny fahatahorako anao, fa manamary tena fotsiny aho hoe ny fahasoavana dia ohatry ny mampirisika anao izay tiako zany, nefa kay maharary anao ny fiainako ao anatin'ny tontolo tsy pakato, miaina amin'ny fiainan'ny jetilisa nefa zanak'Andriamanitra. Androany Andriamanitra, iveriny eo anatrehanao sy eo an-tongotra ao. Tianao Jesosy, fatary fa ny zavatra rehetra mety miovaova, ataovy azo antoka ny filanao azy ho ambony sy mihoatra lavitra no ny fanantenanao azy ikasikanao androany. Afaka mikasikanao izy zao ankehitriny zao, afaka manasitrana anao izy zao ankehitriny zao, fa zavatra anankiray ny tena ho ampony androany, raha very anao izy dia very ny rehetra. Tsy misy intsony ny olona tahaka anao amin'ny olona 4 miliary eto ambonin'ny tany, fa ianao le tokana ao anatin'ny alalina mitondra ny endriny manokana, tsy misy itovizany amin'izay akaikinao. Dia aza mieritreritra hoe be dia be ny olona mbola afaka an'Andriamanitra ka na tsy anazy azy tsy maninona, fa zay zaharery ve? Raha very anao izy, ianao le tokana mani anamelan'ny 7 fa lasa izy mitady anao satria tiany anao. Na ianao rery azy, ny olona teto amboniny ty tany ty, dia maty ho anao Jesosy. Azany fitiavana sy fisoloana zany no antony nanoloran'ny ainy ho anao, satria ny olona faran'izay tianao sy eo akaikinao raha milaza fa tianao izy, dia tsy afaka hisolo anao amin'ny adalanao zany. Fa ndraindray ary mety tafitohana na manozona rehefa mafy loatra ny zavatra nataonao. Fa androany ate ilaza aminao, misy anankiray mbola mana-tenanao. Jereo Maria Magdalena sy ny adalany rehefa nionana taminy, na Maria Magdalena azy teo mbavahoana ny fahafatesana sy ny fitoram-bato, Jesosy mbola nandinika azy ary nisaina hoe tia hamonjy any Maria izy, ka na dia tokony ho voatora-bato azy dia nivonjany sy narovany, satria teo anatrehan'le ty sady mpamonjy Maria dia avitra ny fiainany. Eto anao Jesosy androany arivo, eto anao izy, vonina ny fandray aminao, vonina ny amela ny elokao, mety tsy hitany masonao izy fa mahalala ny eo am-ponao. Sokafo ny fonao amin'izao fotoana izao, miresa amin'Andriamanitra, teneno izy, ty a Jesosy, ty le adala kelinao, ty le zanakanany, vonina ny joro sy amaly ny etaetanao, ty a manomboka androany an'olo tena
katoanao tsy hoe raisiko fotsiny amin'izao ianao fa mangetaeta ny teninao fa tena vonina niova mba ho hitanao amin'ny répertoire ny bokon'ny fiainana ny anarako satria ianao ny anoratra an'izany ao ny am'ranao zay lasaka namonjenao tia ianao Jesosy androany verina manatona anao sokafo ny vavanao mitenena amin'Andriamanitra androany mitenena amin'Andriamanitra androany mangeta hitany famonjeny azahoana aloha zay kasika Andriamanitra fa nihavanana amin'Andriamanitra atao nihavana amin'Andriamanitra re olona efa akaiky ny fotoana efa mbiakaiky eo ampototry ny azo ny famaky ary nitokotry ny zanak'olona efa ambaravarana eny ambava ny anjelo ny trompeta efa miandro ny fotoana itsofana azy efa hiverina mipapakatra aza varina amin'ny filana aza varina amin'izao tontolo izao miverena tianao ny tatanao tianao ny rainao miavitranao ny rainao maminy anao halleluja Raya kabarabaro setere ya yaba Virolis bekarabaro bere sondoro kesa tabrase Atangano blantantanao tenena mademant fenu ya demanto fenu ya fanamasna Milan fa fenu nawa o kanier now ameno andwan arakan fananao ameno andwan o keno titerni zanis anau sademanso Ton anau sendemanso endereko bashakatalabas riereka satalarados kiandareko yarabra sokotalaragaba siandara kekebedo satireo yabrale goro sentaragaba sentaraba rise amenara Jesus of Nazareth Aku fenu fa fenu nenao atsapa ny fanatrehana halleluja raha eto ianao androany resy lahatra ianao fa mila an Jesosy tena nao fanekena manokana anenina tamin'ny lasanao rehetra fa hitodika ny ray azy eo am-ponao tsy verina mifanaonao ratsy intsony atsangano ny tananao akavanana ho an'izay tena mangetaeta androany andray an Jesosy iombona aminy amin'ny fanahy mivavaka fakatoavana fahateram-baovao ataovy ambony ny tananao ataovy ambony ny tananao avereny miaraka amiko zao vavaka zao Jesosy fantatro fa mpamonjiko ianao androany Jesosy anao fanekena aminao mamindrafo amiko mamelany fahotako rehetra anio Jesosy midira ato anatiko mandray anao ho tompoko ho mpamonjiko manokana anao ny fiainako soraty eo boky ny fiainana ny anarako aoka ho anao mandrakizay sota Jesosy ny amrana ho sarobidy zay nalatsaka ao ho fanadiovana ho famelana ny fahotako olom-baovao zanak'Andriamanitra amen taotsika ity atanana mafeo an'Andriamanitra noho ny amin'ny fotoana aoka anaraka n'iny sisin'iny anakiroa ny marary voaka eto amin'ny sisiny zay marary mila fametrahan-tanana andalo ametrahan-tanana aminareo zay ny direktiva voaraiko avy amin'Andriamanitra ny atoko ohatra zay voaka amin'ny sisiny mba amenareo toerana zay marary mila vavaka fa andalo ahivavaka ho azy ny pasteur Jao pasteur mba mijery manatanteraka ny asako nareo miaraka tsika zay rehetra nomen'Andriamanitra eto ka mpanompon'Andriamanitra ny atmosfera ny lanitra no mitondra fahagagana sy ny tanatsika na itsika mivavaka ao amin'ny marary
fa eto Jesosy tsisy olona ampiasain'Andriamanitra manokana zany eto. Zao fotoana zao efa nerahana mivavaka amin'ny fanahy ny tontolo ny fanahy miaraka amin'ny bisopa sy ny ekipany FMA efa niara mivavaka daholo. Noho izany no ny firaisaposy firaisan-tsaina androany dia hiara hivavaka ho andreo marary ireo daholo tsika. Dia ny zavatra rehetra mety hoe fantsona fotsiny izay mety atanana sotro zany fa ny fivavaka sika rehetra no henon'Andriamanitra. Atsangano hoe ny tanan'izay mino fa zay ny zavatra ho ataon'Andriamanitra eto. Dia tadidio raha manantena olona ianao hoe pasteur Rodolphe dia tsisy nininona mitranga androany. Fa raha vao manantena ianao hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta dia misy zavatra mitranga androany. Satria tsy olona ny manafaka anao, Jesosy avy any Nazareta ny manafaka anao, ny herin'ny anarany manafaka anao. Dia ataovy eo amin'ny sisiny izay marary tena marary mila fametrahan-tanana. Za tsy miteny hoe olona mila tsodrano na manan'olana aloha fa olona marary. Rehefa avy eo hivavaka ho an'ny olona izay manan'olana ho antsika tsiraray avy alohan'ny efaran'ity fivoriana ao anatin'ny fiombonana ity. Inoko androany pasteur malala isany fa ataon'Andriamanitra tanteraka eto ny teniny amin'ny Salamo 7:30 tsara raha ny mpirahalany miara-monina fa didiny Jehova ho eo ny fitahiny dia ho fiainana mandrakizay. Misy fitahina nitsoka tany ambadibadika tany, lasa nandositra le fitahina, enjeny eny an-tendrombohitra tsy mety azo, tolohanao amin'ny fifadikanina tsy mety hita. Fa androany satria misy firaisan-kina sy fiombonana ny mpirahalahy eto FMK dia zao ny zavatra mitranga. Le fitahina any ambadika tsy azonao rereny tokantranonao andoliana iny ho didiny Jehova dia ho tonga eo amin'ny firaisan-moniny ny mpirahalahina le izy. Dikan'izay tsy avy amin'ny olona le izy fa avy amin'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy anatanterany an'izany asa zany. Dao ara pasteur zay rehetra marary eo dia ho antsika rehetrarehetra andala aloha nareo tonga dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy fa manaraka rehefa avy eo andao. Alefaso amizay tsisy olona tokana hoe ampiasain'Andriamanitra fa ny rehetrarehetra nametra tanana daholo. Amen. Alefaso andao voninahitra ao an'Andriamanitra ny korala hira iantso ny fanahy masina. Yeshua
fantakananao nierianao voninahitra mandrakizay hanao fantakananao nierianao voninahitra mandrakizay anao tupo fantakana anao tupo voninahitra mandrakizay anao fantakananao nierianao voninahitra mandrakizay Tsy mahavita tena irery tompo familanao izaho manontolo tsinotsinona zay rehetra mety hananako tompo raha tsy misy anao Vita tena irery tompo familanao izaho manontolo tsinotsinona zay rehetra mety hananako tompo raha tsy misy anao
Azailao Sanawa Azamanajai Nalewana. Alléluia. Lorsqu'il t'y attend, on va faire une demande. Atsangana tana ze mifankasiana Andriamanitra amin'ny fiainana androany. Mikasika ny fiainanao Andriamanitra. Miteny amiko Andriamanitra hoe nisy olona tao anatina toroteny dia efa nafahan'Andriamanitra. Ary misy olona nikasian'Andriamanitra androany dia nandray fanasitranana izy. Dia misy olona ataon'Andriamanitra miandalana ny fanasitranana azy fa nanomboka androany ny nanasitran'Andriamanitra azy. Dia atsangana ny tananao dia teneno Andriamanitra hoe ianao Jesosy ianao ny mpanasitrane, ianao ny mpamonjy. Amen. Atsangana ny tanana izay olona nandray fanasitranana. Averintsika any amin'ny Jesosy ny voninahitra dia confirmentsika amin'ny fametrahan-tanana après an'izay. Le tena ny sitranana natao anaty toroteny navavaka fotsiny, natao amin'ny toerana tao dia nandraisinao. Ataovy ambony hoe le izy, le manomboka renao hoe nanomboka nikasika anao Andriamanitra. Ataovy ambony aza menatra, omeo voninahitra Andriamanitra. Omeo voninahitra Andriamanitra. Hoe mba kely fotsiny izay hoinany zavatra nitranga. Ya, izaka ny anarany ray aman-dreny. Rémi fidèle ny tena anarako. Ya, dia ahoana no ahafahanao mitoro vavolombelona fa nikasika ny fiainanao Jesosy androany. Voninahitra ho an'Andriamanitra fa ty tanako ty zany rehefa mitsangana tsy mahay miakatra ohatr'izao fa izao izy zao mitsangana. Iza nanao an'izay ray aman-dreny? Jesosy nanindry anahy telo eo. Dao tsika tia tanana mafy an Jesosy. Izaka ny anaranao tompoko azafady? Claude. Ahoana no mba ahafahanao mitoro vavolombelona ny fiangonana fa niasa teo amin'ny fiainanao Jesosy androany? Jesosy nikasika tao amin'ny fiainako tao amin'ny tamin'ny fametrahan-tagnana tandroany. Inona narary anao? Tongotrako sy aty amin'ny lamosiny ako ny midiny. Tsy afaka nandeha tonga teto? Afaka nandeha. Fa ahoana ny fisehony? Seho ny efa elaela le aretina no nahazo anakady. Nalemy aho taloha fa no efa afaka nitsangana taty afara fa taloha aho tena nalemy sa afaka nitsangana. Amin'izao afaka mitsangana tsara ve? Zao afaka mitsangana. Afaka mba mitsangana kely ve anao tompoko azafady? Dia mandeha kely. Ndao tsika tia tanana mafy an'Andriamanitra. Iza nanao an'izay? Jesosy. Voninahitra ho an'i Jesosy e! Misy afaka mitoro vavolombelona ve? Dia tsika te tanana mafy be ho an'i Jesosy. Iza moa ny anarana? Madame Sisi tamin'ny volana février. Nanomboka tamin'ny volana février. Ny devoly ny vavany tsy afaka nyteny. Androany izy niarana hita teto ny olona nitondra azy fa tsy afaka miteny zany hoe Jesosy zany izy. Androany izy nanam-porofo fa Jesosy nikasika azy dia anonona ny anaran'i Jesosy izy. Atao ve? Jesosy. Olokolaka mabena ny Jesosy! Alleluia! Tiako anao hitsangana sady anofa ny tananao dia hiteny hoe Jesosy mahavita azy. Mitsangana amin'ny toerana misy anao. Avy ndray mandeha Jesosy mahavita azy. Olokolaka mabe ho an'i Jesosy! Zao tsika tsy menatra mame voninahitra n'Andriamanitra. Misy sitrana tao teo nandalo teo dia niresaka ny olona hoe sitrana pastera, afaka pastera. Fa tsy maninona fa ny fanoloran-tenanao ataovy tsara. Amen. Dia manompo ny fiangonana raha vao sambany ianao tonga eto. Zay mandalo fa ny fiangonana ao amin'ny FMK misy foana. Alleluia. Dia tohizo le izy satria ao anatina fahavarim-barianana matetika no iasan'ilay maizina. Manjary ataony devoly hoe kilalao ny fiainana ho Jesosy rehefa tsy vita fibebahana. Ka rehefa hoe nafahan Jesosy dia nampitandrina izy, afaka ianao zao amin'izao sisy aza manoty intsony, nizao androanao ny ratsy lavitra noho ny teo.
mino koa afa aminareo rehetrarehetra ireo be diaibe ny nafahan'andriamanitra fandana aloha atao WC tsara any an-trano dia raha pitso zay mbola miverina eto raha pitso maraina atsangany hoe ny tanan'izay mandrea zay mandreana raha pitso maraina mbola misy fotoana eto inoko a fa zay tsy nataony Jesosy androany mbola miverina raha pitso dia renao hoe hoay pastera afaka le fivitosana afaka le manelingelina afaka le mamaty vato amen ohatr'izany zay rehefa manao asa fanompona efa lasa ny Antananarivo zay dehibe amin'izay ny miantso miteny hoe pastera le ohatran'izao ny ka tena ohatr'izao hoe satria Jesosy ny tompony asa izy no manatanteraka mena voninahitra mandrakizay ny anarany azadino ny pakatohan'Andriamanitra dia misitraka inona misitraka fahagagana tsy mila hoentina mambavaka makatohan'Andriamanitra tsara tsika miombona miaraka amin'Andriamanitra tsika voninahitra ho azy rery mandrakizay amen andao tsika ity tanana mafibea andraindray mandrentsika ato an-trano amin'ny fametrahana ny sodrany orakoraka mafy ho an'i Jesosy dia rao Jesosy halleluia izy aloha ny nandray izy amin'ny nandray teo manaova halleluia mafy be ary tsara ny tompo alohantsika aloha mba hampiatra ny sitrapon'Andriamanitra sy nampianarina ny teny izy aoka fohy zavatsoany izay mampianatra ny teny izareo tsy ny tenin'Andriamanitra no vidiana fa mendrika zay le haja amin'izay tokony ho hajaina